ilaina revagna ny mba mitombo amin'ny fiainana ny ara-pananao io mila mitombo fa tsy mijanona zaza foana mba hitreto hoe raha olo anankiray izy teraka iny dia zaza foana jusque zao izy zaza foana tsy mety zany amen agnisan'ny fitombona zao ny fanaovanao téléphone-nao vibraire nahita mihitsy anao agnaty zay hoe olona mitombo fa raha io magnenao dia verin'olo mbola zaza koa anao raha iny Jesosy ianao alleluia raha miresaka an'izy ity zany tsy hoe ratsy akory ny zaza ara-panahy tsy maintsy mandalo fahazazana ny olona rehetra fa kosa tsy tokony hijanona amin'ny zaza foana tsika mandrakizay fa mba mila mitombo isika amen ka ny zavatra anankiray a raha te hitombo aingana ianao amin'ny ara-panahy dia mila miditra ao anaty fanompona mila miditra amin'ino hoe mila voavalinao ty question ty mba manompo ve anao io dia otrosiny ahoana ny fatrany fanomponao misy mokrevana olona manompo a mila sitraka manompo tiany zany izy le hitahitanao legny dia ndraikidraiky izy reto ny sady latsaka mihitsy kaheny stylony dia aveo mitodika aminazy any dolo olo jiaby indray izy karan'io agnatrehan'olo maro mihitsy izy manao geste misy karazany mba hitan'olo hoe ha manompo tsy le ohatran'izay fa kosa tsy maintsy manompo io no isan'ny dingana zany hoe manompo an'Andriamanitra lazao hoe amen dia aveo no manompo mpanompon'Andriamanitra zay ny raha iny matetika tsy dininy sain'olo iny amin'ny pisopavana sa tsy manompo olo zay tsy manompo sanara Andriamanitra rehefa agnatsitanao hoe ijoro eto zany fa zahay reto no asainy mitsangana eto miteny aminao ka zay fatrana fahaizanao magnaja anay reto a no fagnajanao n'Andriamanitra raha sanatria mivavy ianao mpanambanimbany mpanompon'Andriamanitra aza mieritreritra azo zavatra valeur raha amin'igny mpanompon'Andriamanitra ila hainao magnaja mpanompon'Andriamanitra alleluia amen mila hainao zany manompo an'Andriamanitra aveo manompo ianao atao am-piangonana manompo ianao misetra maro samihafa dia agnatin'io koa zany raha te hitombo a mila mahay miondrika sy manaiky zay fahefana misy reo zany agnisan'ny fitombona reo mila mahay miondrika sy manaiky fahefana misy zay le nazavaiko ndray mandeha teto hoe tsy possible hoe ianao andalo amina PDG anankiray raha tsy magnaja ny secrétaire somako olona miso mahitahita dia za mila PDG hitakitainy le secrétaire tsy possible ahe mitatotra fahafa io PDG io dia afara hoe tsy andray anao izy zay le fahaizana miondro raha mba mahita anao toerana anankiray misy fahefana dia ajao le fahefana misy eo amin'ny toerana fa ndraindraytsika manana ny lohantsika tsika avy any an-tragnontsika manana ny fomba fijeritsika tsika amin'ny toerana misy atsika ka na dia mahita rafitra apetraky ny olona raha dia tsinitsiny amintsika ary zay matetika mahavoavoan'ny raha an'iregny olo tsy manam-patakarana regny ohatra izy zao a tonga amin'ny toerana misy fanambanam-baton'olo tsy pazany raha maloto ndraiky tadio fa regny setrasetra ataotsika amin'ny zava-tsaina amin'ireny matetika mahazoazony raha hafatany na saina nipy raha maloto teo venao tibetaka ny olona manao zavatra zay tsy nanirahana anazy izinao ve zany afandray hoe tompony fanambanam-bato io miteny taminao hoe tianay ravana izy io fa tsy sakinay mila mpanompon'Andriamanitra zay ny ravana azy igny ianao a manana fahefanana fa sinao no lasa miditra amin'ny territoire tsy tokony nidiranao asazonao ve zany zavatra zany misy karazan'olona tratrana problème amin'ny raha karan'ireny ohatra izy mandalo amin'ny toerana misy olo manombo tromba to dia anaovany setrasetra hitromban'olona azony raha fatanytany amizay izy reo dia tametraka question hoe tsy miaro anavy Andriamanitra miaro anao Andriamanitra ny zavatra ny rahany ataonao fa nindray ianao mihitsy mitenao efa fantany tsara zao hoe ty rano ty e tsy azo anaovagna maloto zay ny mpivavaka e aloha tsy namalo angapivavaka dindery ngapivavaka tsy malala fomba ngapivavaka manao foana Andriamanitra tsy nagniraky anao anao foana ary zay mahatonga atsika tezaiko foana amin'ny alana fahalalam-pomba fahaiza manaja sy ny sisa mba hatonga anao amin'ny fahindrena
Raha te hitombo ianao mila mahay miondrika ianao sy manaiky ireo fahefana misy. Na aiza io na aiza. Tsy voatery amin'ny ara-panahy ihany fa na amin'ny ara-nofo rehefa hitanao hoe manam-pahefana izy, ikeo ny fahefana misy aminazy. Amen. Andeha anao zao, anao te andeha an-tragnon'olo agny, dia mety ahita sarina Bouddha agny ianao. Mety ahita sarina Maria agny ianao. Ino ny probleminao? Anao te andeha an-draonjarika. Misy olo vao mahita hoe misy devoly ato. Misy devoly ato, midradrana izy tsisy raha tsy ataony. Anao te andeha an-draonjarika, tsy raha tranonao io. Io tsy raha tranon'ny babanao. Aleo ataoko mahitsitsy karaha zay dia tadidinao tsara izy hoe ty le raha nivolagnin'ny paster iny tsy tranon'ny babanao. Tsy tranon'ny nininao. Tadidinao tsara hatramin'ilay mô. Azonao olony tsara izy amizay. Ay ny tompo ianao. Tsy misy antsika zao ohatra ilay vavaka izy an-tragnon'olo dia mahita sariny Masiny Maria. Dia igny olo manakina anazy tsy vavaka. Tranon-jare le hivitra raha tragnonao. Ain'i Jesosy ianao. Mety andehanao amina toerana anankiray, mety misy sady tsy maharesy lahatra anao fa neny zare fa tsy neninao. Josefa zao niasa tao an-tragnon'ny Potifara. Potifara mpanompo sampy. Fa niasan'i Josefa mamafafafa an'ireo sampin'ny Potifara hoe sika mandeha. Zany akory tsy nampialany Andriamanitra tao anatiny fa servisy natao tao. Azonareo ve zao bitekiteneny? Zay karazana kalitena fatakarana zay mahatonga anao lehibe. Mitombo. Afandreo zany raha hoe ianao nantsovin'olo manokana hoe mbao doro fa mafotony. Raha sagnatry ny vava izy tsy teny hoe doro fa nangalarinao ny dora. Azonao amin'iny ianao. Dora tsikotromba ny dady, dora tsikotromba ny dady. Efa manimba, tsika boko zao fa mivavaka e, da izy roa tsika. Azon'ny raha amin'izany. Azonareo ve izy? Mitovy amin'olo nangalatry baibolinao dia midorana. Azon'ny raha haiko izy. Fa raha nekeny hodorana iny, zay anao vao manana fahefana aminy. Zany ane rehefa mahatonga an'Andriamanitra, izy nanamboatra ny olombelona fa tsy mahavita magnano force olombelona tsy maintsy hivavaka. Azonareo zany? Alay sarantsegna n'Andriamanitra raha magnaja zay safidin'olombelona zay. Fa anao ndraiky tia niany nafanitry ny vavaka iny niany, manana baiboly mahitsy io. Sanginy karaha iny. Ka mila manana fahendrena isika. Tepiko anankiray fahatelo. Raha te hitombo ianao mila manana firaisana akaiky amin'ny fanamasina. Firaisana akaiky. Lavitra voalohany natoro teo dia fanompona. Tsy mety sandriavana anao anatina fiangonana anankiray dia hijanona pino tsotra mandrakizay zany. Tsotra nino manao io. Anao tsy tsotra zany fa important. Amen. Olo manana ny maiza azy. Nantsoan'Andriamanitra. Safidin'Andriamanitra manokana hiara-dalana aminy. Mila miditra anaty fanompona. Alleluia. Dia anatin'izay zao teo ny fahaizana miondrika sy manaiky ireo fahefana zay misy. Fahatelo ny fifandraisana akaiky amin'ny fanamasina. Raha ireo no hita mazava ho azy mitombo no ara-panahy. Amen. Anisan'ny dingana lehibe amin'ny fitombona ara-panahy rehefa mifanagnatsika fifandraisana amin'ny fanamasina. Mety hametraka fanontaniana aminao za anao io mifandray amin'ny fanamasina. Tadio fa Jesosy meloana izy andeha dia nanafatra hoe andeha aho izy fa irako ety aminareo ny mpanana. Dia tsy izy izy fa mifanamasina. Zany hoe misy zany zany naseny tompo. Sahala hoe misy olo nanafatra anao papanao hoe alefako aminareo ty rô tontononareo hoe ohatra. Ke mbo aje tsara izy ko tonga kely karakareo izy miresa aminazy fa izy agnatoro rehetra hitarika anareo rehetra. Ohatra zay nataon'i Jesosy rehefa andeha izy irako ty aminareo izy ny mpananatra. Dia tsy izy fa ny fanamasina. Ary ny fanamasina eno tsara ho anao zay mbola tsy meno tsara. Ny fanamasina no mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha ianao tia eno an'izany atao hoe présence de Dieu zany ao amin'ny fanamasina tompoko no misy an'izany. Io no mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ianao zany tsara fifandraisana amin'ny fanamasina io dia mazava ho azy miaigna amin'ny antsoina hoe fanatrehan'Andriamanitra foana ianao.
io fanamasina io no nirahana anao ny asa rehetra am'izao andro eny antsika zao. Izy no manao ny asa rehetra, ny asan'Andriamanitra rehetra io no manao azy. Ary ny fanamasina iny koa no afaka mitondra ny zavatra vitan'i Jesosy rehetra ho eo amin'ny fiainanao. Ninona zany zavatra efa vitan'i Jesosy fanasitrarana, fitahiny, fandreseny, tsy haiko inona, setra maro zay fantanao fa vitan'i Jesosy io fanamasina io no mitondra n'le izy ho eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Ary nazavain'ny Baiboly fa ny fanamasina dia pampahery, pampatsiaro zay zavatra nilazain'i Jesosy, mampahery, mampatsiaro, mitaridalana. Amen. Isolo vavatsika. Zany leo lasan'ny fanamasina, misolo vava. Misy fotoana ngenao tsy hitanao zay lazainao fa io misolo vavanao. Misy fotoana ngenao mitady ho menatra, mitady ho afa-baraka, mitady ho resy, fa io fanamasina io misolo vavanao. Ny fanamasina koa dia mampisy endrika tsara ny fiainanao. Ny olo manana fanamasina zany mazava ho azy lasa misy endrika tsara fiainana azy. Na dia tsisy vola raha karakara manjaditazana satria misy fanamasina ho aminao an'iny fanamasina androany. Alleluia. Ary tsy vitan'izany fa io fanamasina io dia mampianatra antsika ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Agnatin'ity tenin'Andriamanitra ity ravana feno zava-miafy, misy raha tsy hainao mihitsy aty, na mamaky ny ino tsy hainao ino atian'izany volana. Fa io fanamasina io magnatoro anao. Matoa zany ianao manomboka manana fatakarana, manomboka misy zavatra fantanao mahakasika ny tenin'Andriamanitra, isaoran'ny tompo manomboka miasa amin'ny fiainanao zay fanamasina. Io no mampafantatra antsika ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Amen. Izy ihany koa zany no mamoaka zay any ampon'Andriamanitra. Misy zavatra ny raha agnaty fon'Andriamanitra fa avoaka ny fanamasina io. Ampafantarina antsika. Zany hoe raha atao mbamitokana dia ny fanamasina igala zavatra rehetra izay ilainao ao amin'Andriamanitra. Zay zany ny fanamasina. Igala zavatra rehetra izay ilainao ao amin'Andriamanitra. Inona ny ilainao amin'Andriamanitra? Fanamasina tompoko no afaka mamoaka an'izany. Alleluia. Amen. Ao amin'ny Korintiana 2:7-10. De Corinthiens 13. Indiko 13:14. De Corinthiens 13:14. Zay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanamasina. Laza hoe amen. Re tsara ny tenin'ny Paoly apôstôly ho aminareo rehetra izy fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanamasina. Izy tsy tene ho an'ny paster, izy tsy tene ho an'ny mpiandraikitra ho anaty fiangonana, fa ozy hoe ho aminareo rehetra agnatin'izany ianao io. Na dia ndeha ataoko hoe voasambany androany ianao no mibavaka. Dia tereny tenin'Andriamanitra mihitsy ianao ifandray amin'ny fanamasina. Amen. Zany hoe atolotra zany izy zany hoe ho aminareo. Dika zany hoe ho aminareo zany zavatra atolotra. Amen. Ny zavatra omen'Andriamanitra anao voalohany zany dia fahasoavana. Tsisy afaka voavony zany ny olona raha tsy fahasoavana. Ditrinao zay marokana fa tsy mididina izy. Koa raha tsy manjary nanonao zay ka ny any ndraiky anao kristianina no ninona fahasoavana. Dika zany fahasoavana zany zavatra tsy mendrika anao akory nefa dia nomenanao. Zany fahasoavana zany na dia nagnano défaut ianao na marina iny fo fahasoavana. Dia zay mahatonga Baiboly atonga azy ho aminareo rehetra io izy fahasoavan'i Jesosy, fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanamasina. Misy zavatra anankitelo zany resahany koa. Amen. Ary ny firaisana amin'ny fanamasina izy azadino fa zavatra omen'Andriamanitra antsika maimaim-poana zany ny ahafahanao mifandray. Aitrereto anery avana hoe ny président de la république hony mamela anao maimaim-poana hifandray aminazy. Isy teteky izy teny tonavy avy lohaty anao sao alakilaky. Isy teteky izy magnantso anao amin'ny téléphone. Allô Bert, 15 mois non ino?
mandalova ty mbo tsy rotra ty aloha vetivety aza ela edy aozy ty i aloha le zakazaka detay zao izy ia azo mandala bypassy anao azo mandalova vavadiky arô tena lasa mifandraina maimaim-pony or nefa zany a Andriamanitra mihitsy magnome atsika fifandraisana maimaim-pony ny fahasoavana izay no natoy izao anao ny fitiavan'Andriamanitra efa nomeny atsika mandrakizay alleluia amen ary niporofon'Andriamanitra zany tamina noloran'ny zanany dia tsy izy fa Jesosy Kristy amen ao amin'ny Romanina 5:15 izy dia magnazava Romanina 5:15 amin'ny anaran'i Jesosy Romanina 5:15 ozy hoe nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana fa raha ny fahadisoany ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho amin'ny maro mainka ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray ny Jesosy Kristy ny tonga ho an'ny maro kosa alleluia amen zany hoe efa nomen'Andriamanitra tsika ravana ny fahasoavana amin'ny zavatra rehetra ilaitsika ay mitokana miminy zavatra ilainao io misy fahasoavana sahaza tamin'ny anonan'ireny Jesosy ianao afaka salama anao io zany raha marary afaka mandresa mioadinao ianao noho ny fahasoavana afaka tahiny ianao amen alleluia amen zany hoe zay zavatra ilainao zany efa ao amin'Andriamanitra amen ka mila fantanao zany fa ny firaisana na ny fifandraisana dia tsy zavatra forcé izy fa zavatra atolotra fa zao raha nolotra nyty mosoara ty ho anao tsy magnano forcé anao tsy maintsy maka nyty azonao refusena ary azonao accepté efa nomenatsika hono zany ho aminareo aneo izy fahasoavana fitiavana ary firaisana da iny Jesosy enenao raha misy olona tianao ka anao mbola tsy tia anazy dia tsy ho afaka mihitsy le olona nery anao hoe tiavo za fa safidy io amen ka ny fahasoavana ny fitiavana ny firaisana ny zavatra atolotra ary raha ohatra ka tsy raisin'le olona zay omegnan'le izy dia tsy azo forcé donc zany ianao menao na eto androany io malalaka be hoe andray fahasoavana venao andray ny fitiavan'Andriamanitra venao andray n'le fifandraisana venao atsika zany revana tsy misy zavatra manangatsakana atsika amin'Andriamanitra tsony fa manana droit feno mihitsy sika ifandray amin'Andriamanitra da iny toko ianao alleluia amen amen mila azotsika zany fa tombotsoa atsika ny mifandray amin'ny fanamasina lasa mitombo ny olo mifandray amin'ny fanamasina zany tsy maintsy mitombo jamais anao resy mandrakizay raha mifandray amin'ny fanamasina tombo no anao zany alleluia amen voninahitra ho anao aja lehibe ho anao ny mifandray amin'Andriamanitra zany hoe teo mpanolotsaina anao zany Andriamanitra teo mpanolotsainanao izy te hitarika anao marina rehetra izy fa saingy miankina aminao na ho raisinao misy fifandraisana tolony na tsy satria ny relation dia zavatra tsy azo terena fa atolotra sana amina offre anankiray tsy azo forcena ianao hifandray amin'olona anankiray fa anjaranao misafidy ka zany anao mba mampirisika anao sady mandresy lahatra anao hoe mifandraisa amin'ny fanamasina raha tianao hitombo ianao alleluia ny fifandraisantsika amin'ny fanamasina zay manao secret lehibe indrindra mampamora ny fiainanao tianao ve mba ho mora amin'izay ny fiainanao dana ampitombo iny fifandraisanao amin'ny fanamasina mila manana fatakarana vaovao ianao hiresaka amin'ny fanamasina raha te hita fahombiasana mifandraisa amin'ny fanamasina maro amintsika no mivavaka hoe Andriamanitra aneho iny voninahitra ao betsaka amintsika miteny zany aneho iny voninahitra ao zany Andriamanitra mba fantanao hoe iny dolo miseho rehefa maneho ny voninahiny Andriamanitra zavatra ataon'Andriamanitra voalohany rehefa aneho ny voninahiny aminao izy omeny créativité ianao fahaiza mamorona alleluia
ary rehefa ianao miaraka amin'ny fanamasina io tsy maintsy anehoany ny voninahiny ianao. Rehefa omeny anao i voninahitra io dia omeno zany anao antsoina hoe créativité, fahaizana mamorona asa, mamorona activité, mamorona orinasa, mamorona fisainana tsara, créativité. Ohatra manome hevitra anao izy, men'Andriamanitra soso-kevitra zany ianao. Matetika ny ravana rehefa hita olona Andriamanitra misy folo isan-jatony hevitra no men'Andriamanitra an'ilay olona. Zany hoe ametrahan'Andriamanitra hevitra vaovao any anatinao any. Izay daholo miaingana karazana fitahina, miainga amin'ny alalana idé. Ka raha vao olona tsy misy fandraisana amin'Andriamanitra, matetika tonga amin'ny fitenenantsika hoe tsisy hevitra. Lasa sahirana makataka zay ataon'olona zany, ry anona mivarotra lamba, lasa koa izy mivarotra lamba, ry anona mivarotra composé, izy koa mivarotra composé, ry anona mivarotra. Tsy manana hevitra izy. Fa rehefa ianao tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, misy zavona dia efa misy mpanano ara fa omen'Andriamanitra soso-kevitra vaovao mihitsy ianao idirigenao an'izy ary mahita vokatra tsara. Sady mampirisika aza mba misaraka amin'Andriamanitra zany, mifandraisa foana amin'Andriamanitra. Alleluia. Ary na dia efa misy olona zay mety efa magnao an'izy, mbola mahomby foana ianao ary tsy azo hifandraina satria miaraka amin'Andriamanitra. Alleluia. Miaraka amin'Andriamanitra. Ianao za sahiran-tsaigna zany hoe ry any efa manao an'izao, ry any efa manao an'ity, na dia iza manao an'io, hafa foana ny manompo an'Andriamanitra. Ary efa voasoratra zany avahako izy ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Zay mahatonga ana mampirisika anao midira anatina fanompoana. Satria ny teny fikasana rehetra dia efa manitra amin'ny daholo. Fa manompoan'ny Jehovahandriamanitra ozy dia hita mianinao sy miranonao ary esorina anao ny aretina. Mampalahelo fa misy antsika nity tao anaty fanompoana miala ndraiky. Dia lasa miala tao anaty teny fikasana ianao fa tsy hoe miala tao anaty fanompoana fotsiny. Ka ny minitra zany ianao mivavaka mangataka amin'Andriamanitra anehoany voninahitra ao ny zavatra ataon'Andriamanitra voalohany rehefa anehoany voninahitra omeny créativité ianao. Dia tsy vitan'izany fa teboka faharoa miaccéléré ho azy ny zavatra rehetra. Zavatra jiaby ataonao miaccéléré. Dikan'izay anehoany voninahitra Andriamanitra. Ho hitanao zany manomboka androany. Anehoany voninahitra amin'ny tokantrano misy anao amin'ny asa ataonao io, amin'ny fiainany tokantrano, amin'ny fivelomany, amin'ny ara-panahy. Ny olona rehefa anehoan'Andriamanitra voninahitra misy accélération. Tsy ela foana manana trano 5, 7, 8, 10. Le mitombo azy eny ny fanagnanao. Mitombo ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko mba hitoetra amin'ny fiainanao zany voninahitra Andriamanitra izany. Raha vao miresaka ho antsika hoe voninahitra Andriamanitra dia taddio reto teboka reto. Voalohany nomeny créativité, faharoa miaccéléré ho azy ny zavatra rehetra. Satria ny atao hoe voninahitra Andriamanitra dia égale accélération divine. Maheno ve ianao? Zay ny atao hoe voninahitra Andriamanitra, accélération divine. Zavatra tokony atao 7 taona omeny anao hery taona. Na mety ho latsaka an'izany afa zay. Zavatra matematesan'ny olona mataomany maro azonao herinandro. Zavatra mifampitolongan'olona ataonany maro ianao hery taona dia efa mamiratra. Satria maneho ny voninahitra aminao Andriamanitra. Alleluia. Io ilay antsoina hoe supernaturel. Raha vao miresaka zany tsika hoe voninahitra Andriamanitra dia efa zay zany no ataovantsika supernaturel. Zavatra mihoatra ny natiora, tsy voazava ny saina, na dia anao calcul ianao tsy hainao manazava anazy. Ny olona rehefa tahina Andriamanitra na anontany io, ino ny antony tahinanao fa tsy voazava. Izinao ve zany? Ndana mba manontany an'ireny olona hitanao hoe nitahina Andriamanitra fa raha anontanianao ohatrohatry ny ahoana daholo ningany an'izy tsy voazava. Rehefa tonga ny an-trano anao ve mba dinikely inona daholo nefa hanananao an-trano. Mba mametraka question fomba ahoana ny nazahoanao an'ireo fa tsy voafanao. Satria naneho ny voninahiny Andriamanitra. Alleluia. Tamin'ny alalany supernaturel. Ain'Andriamanitra atao rehefa mitahinao amin'ny herinandro vaovao io. Ain'Andriamanitra atao manome anao automobile vaovao. Ain'Andriamanitra atao manome anao karazana zavatra maro isan-karazany. Mamila manaiky fotsiny ianao hoe tompo anehoany voninahitra.
niangaly voninahitro io farak'izy resako anao teo fifandraisana amin'ny fanamasina ajao izy tandremo tsara izy fa nare manko tsy reva manano kilavaka dia mivavaka nefa varanila ampiangona agnaty sady manoatra message mibiakiny dia ozy mamaky baiboly izy agnaty telefôny efa misy tegna madinidiniky aminy miaingako ary ity sana mitondra baiboly mandeha mivavaka ny telefôny fo ianao zany mieritreritra hoe mijery matily izy nefa izy mijery matily jereko sao dia misy mijery matily da kaikinao koa raha vinitra n'izany ianao azo mampiasapiasa ny oeky ianao viany lasa baiboly kofa mandeha ahoana moa rehefa mahitana voninahitran'Andriamanitra io anie isy zavatra mahasarika aron'Andriamanitra ary efa nilazainy mihitsy ny voninahitro izy tsy mety ny hafa dikany hoe hafa io amin'ny baiboly fianarana mpanota azonao le ny voninahitro izy tsy mety ny hafa dikany hoe hafa mpanota ka anao mpanino anao mangatika voninahitran'Andriamanitra mpanino sahala amin'olo anankiray raha tandehana amin'ny firenena hafa tsy maintsy mila visa raha vao tsisy visa tsy tonga ny voninahitran'Andriamanitra tsy tonga mihitsy raha mbola misy oto amin'ny firenena maheno tsara ve ianao alleluia io zany antsoina hoe supernaturel tsy azavainy sainana olombelo safatakarana afa-tsy olona mihitsy miainan'le izy anao ve dia mieritreritra hoe avita mega eglizy tsy raha tsy supernaturel zany tsy vita raha tsy maneho ny voninahitran'Andriamanitra hitanao tsara raha mamaky baiboly ianao ny ray andro amin'Andriamanitra arivo taona amintsika olombelo azonao raha mandinika biblia anao dia zany mihitsy ray andro ao izy io milaza hoe 3 andro sy tapany 3 taona sy tapany ray andro amin'Andriamanitra arivo taona amintsika olombelo ny principe n'Andriamanitra tsy ova fa miasa izy herinandro ary amin'ny andro fahafito izy mitsady azonao ve zany miasa izy herinandro dia kontikonty zany firy hoe herinandron'Andriamanitra omeko anao teo formule ray andro arivo taona amintsika olombelo dia niasa izy herinandro dia andro fahafito izy mitsady efa tapitra zay ny heninandro dia tsy inona fa ny 6000 ans 6000 ans no lasa ao anatin'ny andro farantsika zao ity zany no arivo taona farany zay ifaranan'izao tontolo zao ity iainantsika ty amintsika io 6000 taona io fa amin'Andriamanitra vao herinandro azao ka zany nefa ny génération fandimby tao anatin'izay efa tsy voaisa dia aleo sarantsegna ny naturel raha mpitahaina ny surnaturel fa zavatra boakana be tsy hainao aza be ain'Andriamanitra zany mitahanao ka afaka herinandro ao tony mavita zavatra boakana be efa izy mietsika amin'ny supernaturel zay o zany antsoina hoe accélération divine mampialona olona zay no mahatonga ny olona rehefa iraiketany ny voninahitran'Andriamanitra io lazainy olo fa manompo sampy ndraiky satria tsy takatry ny saina rehefa magnino izy noatran'io izy fa magnino izy amarolony mivavaka amin'ny tanàna teo izy fa magnino satria nanehomy tokony voninahiny izy tokoa supernaturel ay tompo ianao alleluia amen amen raha miseho aminao ny voninahitran'Andriamanitra dia zavatra tsy mampin'olona no hitsanga ary ao anatin'ny fotoana fohy kely mitsangany zany tsofoka rano zany ho tampenaka aminao zay nino zany manaova mafy hoe amen alleluia mitsodrano anao za androany fa hitovy amin'ny nandreseny Jesosy koa no andresenao ary mihoatra lavitra ny zany alleluia tsy hitovy amin'ny fandresen'olona rehetra ny fandresenao fa hafa mihitsy dia tahak'izay koa ny fahombiazanao sy ny fisambatanao accélération divine basa mino merina an'izany ampinoana accélération divine zany ny iraikitra amin'ny fiainanao manomboka androany e tadio zany rehefa tonga an-trano anao avy eo dia avereno mihitsy hoe accélération divine na hoe tonony amin'ny tranonao zany ka ny fandramasina rehefa manao mitondra ny voninahitran'Andriamanitra
zay ny asan'ny fanamasina noho izany izy no miaccéléré ny fiainatsika amin'ny fomba aingana indrindra eo mahatonga ny olona mialina sy mankahalatsika ndraindray satria tsy takatry ny sainy ny fiasan'ny fanamasina amin'ny alalan'le accélération divine antsika le zany tsy misy olona zao metoetra raha vao olona ray tahina ohatra hoe tahina ny ohatra na tahina ny fomba tsy takatry ny sainy de lazany fa devolony ambany noho izany mila kolokoloinao le fifandraisana amin'ny fanamasina aza atao zay mampalahelo ny fanamasina aza atao zay mampatezitra ny fanamasina satria avana zany hoe firaisana zany raha dikaka hoe communion sy communication nolo zany rehefa mifandray egala misy communion ao misy communication ao amin'ny baibolo teny anglisy ka mba ndana zany mba manana fotoana anao ho amin'ny fanamasina mba manokana fotoana de rehefa mba misy fotoana anao mivavaka iny a mba antsoa izy hoe fanamasinao miantso anao za fanamasinao mila anao za satria izy a no ny raha na hoe dianitsika zao amen io fifandraisanao amin'ny fanamasina io a no mahatonga anao anana fiainana tsara mitsodrano zao mba anana fiainana tsara anao ny sasany mifandray amina biaby hafa ndraiky tsy fiainana tsara zao amizany fa sy olobiso angatra blénorragie anao tomboiny marisy toko fo sasana vao izy no megnamentsy mandeha marisy toko de mangaty dokotera ny sisiny donc tena nanina anao nanavy amizay mbo likiliksy natao nanavy fanamasina ny fandraisanao raha tia hita accélération divine ridinao ve zany tsara za fo sairagnanao sanao deso mavaka zay pastera deso mavaka mifandraisa ny fanamasina alleluia anao tainako fikasoko mivavaka mandroka de mololy fo izy ty izy ino tsy tokony mikasoko ohatry izy koa anao misafidy ifandray amin'ny fanamasina atoroko anao zany secret ny lalana ny mpahomby anao ndana raha fa izany zavatra zany no andrasan'ny tompo nylazay ny baiboly zany amin'ny Job 22-21 zao mifankazara ao zay mitsy de hiadany anao ary zany izy no tonga soa aminao regninao izy androany hoe mifandraisa amin'ny fanamasina de mba ataovy azo antoka fa hifandray aminazy anao ajao ny fanamasina itokiny ny fanamasina tanireny ry zavatra mba teneny ny fanamasina aminao lo tsy hitsangana ivavaka sotranao zay tompony am'zany afatrao zany makasitraka ny amin'ny teninao makasitraka ny amin'ny fampianarana solo dada malala fa natoronao nay teto androany fa ilaina ny mifandray amin'ny fanamasina ary ny fifandraisana amin'ny fanamasina no miteraka voninahitr'Andriamanitra ny fiainanay nazavenao nay tompo androany fa ny atao hoe voninahitr'Andriamanitra de accélération divine créativité avy aminao ianao Andriamanitra anao ka mitoetra zany ao anatinay mba hatongavanay ao amin'ny fatanteraha mangataka tompo androany mba tena hirotsaka amin'ny tsiraray avy ny hery ny fanamasina mba hanana fifandraisana vaovao amin'ny fanamasina izay tsiraray avy tompo ambarako fa tapatapaka miosona sy ny fifandraisana tsy izy rehetra nampitoerany Satana faoka tompo manomboka androany hitoetra amin'ny fifandraisana vaovao aminao zay iaina amin'ny fahamasina iaina amin'ny fahamarina mankasitraka anao zay midera anao zay tomboaka sy de tubo kasirai Saya
Panginoon sa Panginoon. Huwag ka nung pakagita ito ang Diyos Plaza when it fenuya fa na masu. Okay mga natagasan fa fenun fa na masu dyan. Manung kandri ingir na liman sino ikaskin di bata no inso. Manung kausapan no ngir fa na masu ilusa ko natno. Tunung ko menaran Jesus. Rais fa na masu. Rais ngir fa na masu. O kandri kaskin fa na masu no Diyos Tuliso. O kaufen fa na masu no. Rais ngir fa na masu. Oh, hallelujah, hallelujah. Yeah, Resana levant, nene fenuya fanamasro, fenuya, 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 stocha tupo, stocha, naka sika tanose. Hallelujah.